ary maty teo ny mihitsy. Fa mbola hita ilay reniberiko. Rana raina alahelo. Dia mipeny ny ravaka ampaniony, ireo namena ny tantara. Ireo miaro manana, Iazarandry, Laingo Andrea. Niaraka tamin'ny ravaka ampaniony, tolotra n'Andrianarison ary tolom-panahy. Nandray feo, Priskara Goto ary manana, Nana Totoso, Iazarandry. Rana raina alahelo. Fa inona ihany moa Stefy mbola narakaranao an'izay aleko? Sa efa lany atao ka mandany andreo ty ampanarana mason'ny fiainako? Mba masika koa ianao ty ry idealy ka. Olo tiako kosa ve dia tsy mba handaniako azy fotoana mihitsy ny fanarahana azy toy izao e. Olo tianao amin'ny ahoana moa Stefy? Sao dia fo lasa adala azy ianao ty? Niarahako tamina taloha azy efa nanenenako tongotra aman-tananako. Vavany mbola ty izany ry idealy ary ako tsara neny fitiavanao ahy. Eny e, saingy mbola tezitra amiko ianao hatramin'izao satria nampirafesinao aho. Fonofony fitiavako dia tsy nalala lehilahy ankoatranao aho. Miaritra taminao teny foana nandritry ny 5 taona. Fantatrao tsara angamba izany Stefy a. Nitianao aho, fatrapanajanao ihany koa. Mbola nanitsaka ny fitiavantsika na indray maraina aza. Otra sy tianao aho dia rarotinao. Amin'izay indray dia tratra mpitaoma tsara tao an-tranonao mihitsy ianao sy rindra sipanao. Sao dia verinao kentrina sy adala ary ka nakitsanao atampon-dohatra an'izany. Azafady ry Stefy a. Tsy dia alivelively no ataonao an'izany. Ankehitriny efa namoisina mahafantateraka ny mombanao teo amin'ny fiainako dia tsy ilaiko tsony ianao manelingelinahy. Ary mba andehanako fa aza mibahana ny lalako ohatr'izao. Ka kosa aloha ry idealy a. Zany mba efa ny fony. Raha aza manay ianao fa fanalako andro fotsiny indrindra e. Ianao ihany ho any tena tiako. Zazakely ary Stefy a. Zany foana koa nga moa ny fomba nareo lehilahy tony rehefa traka e. Azaina fa ianao ny tena tiako fa fanalana andro fotsiny iny e. Raha fo iny dia tsy maintsy iarahana e. Sisa vaovao amin'izany fomba an-dehilahy izany ka mbola mamerina ny fifonako aminao re ary idealy a. Aza manay ianao fa tsy ahita ny toy ireny tsony e. Tokony omeko anao. Tsy mafoy anao zany ho aza. Ianao ihany no tiako. Sy ady amindrindra amin'izay resaka lehilahy koa ary Stefy a. Ianao moa fa nadroadrony isaky ny mifanena aminy. Amin'izay indray sy mifidy toerana fa na eny an'arabe na eny an-tsena. Navory vahoaka aza dia sahany mihitsy ny manala baraka ho mpangalatra ny olo ty. Tsy vehivavy boka akory Stefy ka tsy ahita an'izay anjarako a. Tsy ianao mihitsy kory ny rivotra iainako ka hoe raha tsy misy anao dia ho faty. Aza mba mahivavy ohatr'izany ry idealy a. Sady raha no mandrindra indray aza iasana aloha fotsiny izay lazainy dia ampy e. Mangina foana iny rehefa leo e. Tsy eo aminao tokoa mantsy ny lelo ry Stefy dia hainao ny manisina. Tsy nalabaratana fa mbola olona manana ny maizy ahy ihany. Ary azafady ho ahy ianao andehanako fa maika hiasa. Idealy a. Mbola tianao aneo azahay e. Mba mijanona aloha dia miresaka tsara fa inona ary ty. Maika aho fa azafady ianao. Mbola be koa ny asako. Ka roviana azy ianao no mba afaka mandalo any an-trano dia mba mifanazava sy mifampiresaka tsara tsika e. Manam-potoana amin'izany aho. Eny e. Mbola feno ny fonao fa tadio fa tena tianao ka miandry ilay foana ihany koa. Tena niritona fotsiny izy marina. Tsy nahendry alahy kosa aloha ilay tratra nitondra indrindra tao an-trano eny ry Stefy a. Fa aza mikropaka amin'izany fa eny fitotana tsaka ve dia ho avosotra ho an'ny hafa indray e. Aleo aloha alaina milamina fa rehefa tsy azo milamina dia tsy maintsy aterisetra ihany izany no dia davony ko. Ary aleo koa ialeto fa midonaka be eto fotsiny.
mbola hiketrika an'ilay fiara-poaka alina koa mantsy. Izay ihany koa ary ty idealy mbola tsy tonga foana hatramin'izao e. Efa mivalo ora alina nefa mbola tsy miditry ny trano foana. Amin'izay indray atsoina dia tsy misy mandray mihitsy. Mampitaintainy izany raha zaza. Izay kosa angamba ka. Ho avy eo. Izay fa mandra-peo anazy dia misaotra a. Bonsoir Ningy. Fataiza moa ianao ty ry idealiny izao vao miditry ny trano a. Amin'izay indray atsoina tsy mandray telefaonina mihitsy. Tsy mba malala mianso na mandefa SMS. Sa efa nihafaty ahy mihitsy ny dadavindry ity. Neny a. Inona ary ty? Ary ndaloha hiditra any an-trano fa sao dia horen'ny mpiara-monina eo ka makamiko a. Sady mba mitenena moa moramory. Tsy hainao kory sy nataraiky aty matsika ery. Ary aza taitaitra fa tsy mahasalama anao anie izany. Tena be tositra io. Azo mena tsiana reto fa mamy anie izany zanaka izany. Mba manana niza fa tsy nditsony koa moa sika. Haiko ny izany. Ary mitony amin'izay fa efa ty a. Fa taiza marina moa ny tena nahataraiky andrity e. Dia iza koa iny mitovy lanana ahitra andry tamin'ny moto iny. Sandry neny fa tena be asa be mihitsy n'izay anao dia tsy maintsy namita an'izay izay a. Sady nisy ankizy roa voaroaka koa ny tao ampiasana anay dia tsy maintsy izay daholo nanao an'izay asa tokony nataondry zareo. Ilay tovolahy teo indray mamako indry. Mpiara-miasa amiko moa izany e. La nandeha lavitra nanatitra mpiasa maro mantsy ny fiaran'ny orinasa dia tena mbola taraiko noho izao asa ny fahatongavako tato an-trano raha niaraka tamin'ny zareo a. Nefa tsy ireo azy ty efa fitaintainanao takiny e. Sara asa mba nisy an'iny namako iny nanatitra. Ay, fa na dia izany aza mba mandraisa finday ihany fa tena mampivady-po mihitsy ndry ity ka. Ka leny ambony moto ny neny tsy andrenesana mihitsy e. Eny e, fa ezaka ny antso anao foana rehefa misy tranga zavatra tahaka an'ireny. Eny ekia, ary ndana aloha indry ny solakanjo dia misy rano mafanefana toko koa andro indry. Izaho aloha andeha hikarakara ny sakafo indry. Saotra neny a. Aleo anao toy vetivety ary aloha e. Mahonsa ery ty reniko ty ka. Efa mialehibe izy nefa dia mikiry hatrany manao an'izay azy ho ahy. Ohatra an'ireny hoe zazakely ireny mihitsy ny anaovany ahy. Tsara aza aloha mba nahita ny asako io e. Trano pension iny mantsy tsy ahavita ny fiainana mianaka izany mihitsy. Tsy mba manana tata ianterana koa moa satria folo taona monja dia ndrombandra fahafatesany tata. Tratra ny lozam-pifamoivoizana izy ary maty teo ny eo ihany. Fa mbola eto ilay reny be herim-po. Kalany assurance mihitsy ilay izy eo nefa za tsy mbola manana fotoana andavana an'izay mihitsy ko. Mba tena aleoko aloha mba mandeha bus indray. Sady mba miaraka aminao koa e. Amin'izay no mba misy namana. Sa tsy tianao? Fa ohatra ny ranony koba kosa angamo zary ranto ka tonga namana vao mafimafy ka. Fa ohatra ny rano madio any anala ka tonga namana dia ravoravo e. Ranto tsy mba be vazivazy. Fa hono? Tsy tianao zany ka? Fa za kosa angamo ny teny an'izany ka. Izany aza ny tena metiko. Atao ahoana koa ny resaka amin'ny olona konjokonjo be izany. Tsy antitra tsy fidiny amin'izany io. Oay! Fa misy ina ry dialy? Samba mety dia aloha mba tatana azy ranto a. Tena miangavy anao a. Avy eo azavaiko anao ny antony. Ay,
ka ao ary fa inona koa zany nahazo ny idealy tampoka teo avy moa tsy ho satroka azy tantana ny tanana oatra zao fa atahorako fotsiny hoe raha tratran'ny olo teny avy zao dia mba ahoana nefa izy azy ty ohatry ny tsy maninona amin'izany akoriko ary mba fantatra tokoa masy dia dia fantako tokoa misy bus iny zanto sakany fa isisika be eo daholo zao ireo olona mbola milahatra eo sady tena manahirana mihitsy koa le mandeha bus rehefa sendran'ilay misisika oatra zao zay tika fa niaraka tafidy zay any soa fa tsy navotsotro mihitsy ny tanana raha tsy tafakatra tsika tena manahirana mihitsy ka ohatran'izany foana ny ainako isanandro raha vao miraikiraiky dia tara mihitsy fa zao aloha zanto menonao miala tsiny tamin'ilay fiangaviako anao hitantana ny tanako teo fa nena tamintsika teo mantsy ilay olo tiako taloha ay fa moa efa tsy manaiky niaraka amin'ntsony nefa izy to mbola manarakaraka an'izay aleoko ihany tena safady re hitako tsy nahajery atsika mihitsy izy teo vao nahita atsika ny fampitatana nahodiny avy hatrany ny lohany izy mantsy zao mieritreritra fa olo tiako ianao zany ve fa maninona kosa moa ianao dia manao an'izany sa efa nahita solony vaovao izy ny nahita soloko vaovao fa zany nahita solony ka ay zany hoe nampirafesany zany ianao raha azoko tsara hainao tsara mihitsy nefa ne dia olona mba efa nieretako nandritry ny 5 taona zao ihany saingy hoe nareo lehilahy tony moa mahay manafitolema ka misoritra eny ivelany mitoetra ratsy tao anatiny tratra ihany nefa mifarany ka avy teny alako avy hatrany sanga vao osina ka lamizara amin'izay resaka lehilahy sao fay tsara nanenina sy mifona lafa fa saingy akosa aloha tsy ho azony amin'izany tsony ry zanto ay ve idealy ty ka masika kely oatra zany mitsotra ka fa rehefa hivadiana kosa dia mahay mivadika ihany koa saingy azavaiko anao kosa aloha fa tsy ny lehilahy rehetra noatra zany samy manana ny toetra ny olona fa tsy hoe mitovy daholo akory eny saingy aloha dia marina fa manokana dia sainga tojan'iny lehilahy tsy misy azon-damosiny iny amin'izay ny ranto afeniko ianao fa tratrako tao an-tranony tao mihitsy zany mba saha koa le rika tsy mba zaha mihitsy ny anao vehivavy an'izany mba hanatera vehivavy ihany saingy vitsy ny manana toetsaina ohatran'izany amin'izao fotoan'izao mantsy efa lasa lamody mihitsy ny lehilahy mampirafy ary ny feheveran'ny zareo ny tenany dia hoe sarim-bavy raha tsy manao an'izany marina nefa tsy maty zany izay ny tsy fantatry ny sakeliny dia amin'izao zany ianao tsy mbola manana fofony mihitsy aloha nefa sipakely tsara tare ohatr'izao ve moa dia ho ela amin'izany zany tsy mamaiky izany ranto anambady foana mandrakizay ozy menina izay asa aloha amin'izao dia fanomanana ny hoafy zay ny lary ranto mahalalaka zany mivaravarana fa tsy manana olo tinikala idealy rehefa tsy nahainy kolokolo raha ngany afa dia aloha mba hikarakarako azy indray sy potro zao kosa ve dia ho ampijaliana ary inandray re dia malasa saina andranto sady tominerery izany sa sanatria mampiomehy anao kosa ve ny tantara-pitiavako tsy zany ka tsy zany kosa mba lasa fotsiny saiko hoe angamo tsy azo atao manana olo tianana hoe manomana ny ho avy asaka sady tsy mipiro tanora koa angery idealy enao ty dia mahita ambara mihitsy ka marina zany fa tsy mbola misy tokoty re sa indray mikoty izay lehilahy mba metimety ato enao ty koa oay ary tsy efa hety ve aloha tsika amin'ny aly atao variana amin'ny vazovazo fotsiny mantsika ko oay tokoa misy mialo
firy-trano fa andeha anasan'reto lamba kely reto aloha. Reto indray ve moa nandeha nakaramana olona hafa eo indray e. Mba sitranay kely mantsy. Ny vidim-piainana koa ato efa ila tsisy iainana tsony mihitsy. Soa ihany koa aloha idealy fa efa mba miasa e. Mahatsiaro efa nahalehibe anan-kery sady mba afa-pahasahiranana ihany koa. Dry fa toa misy moto mijanona nge ao amin'ny vavady eo izany. Fa iza koa ary io? Dia anao inona koa? Aleo aloha hidinany ka. So mba mila fanampinana koa hoe sao dia diso lalana. Rava tompoko namana idealy ary saika mba hitady azy raha tsy mampaninina anao. Zay vao tsaroko. Tika ilay tovolahy nanatra ny idealy le ndray aly ry. Ka izy aza ane efa lasa e. Somary ny alaloha kely tatantrano izy fa mbola nisy nanirahako kely azy. Zany tena diso indray azy zanyko. Za koa tsy nampiomana azy hoe andalo aty ka ilozako ary aloha ianao ry mamana idealy a. Miala tsiny indrindra fa nanelingelina anaoko. Dia mandra-piona indray e. Mandra-piona rety a. Namana idealy. Zany koa ve zao dia mba marina. Raha namany tsotra ve dia andeha andany andro hitady azy aty an-trano mihitsy. So mba olo tiany kosa aza fa manafina amiko fotsiny izy. Nefa na misy azo zany moa tsy efa fotoanany kosa angamo zao. Tsy misy tokony tsinony zany e. Izy raha hoe efa miasa fa tsy hoe zaza mbola mianatra kosa. Ty idealy no tsy mbola mandalo eto foana ohatra zao misy mantsy ny ora tokony andalovana eto. Tsy maintsy miresaka aminao andro aho fa tsy eken'ny saiko kosa hoe za ny taloha dia bandy hafa iny indray no mitantananao eran'ny tanàna. Oay le ty mamikivikiny kosa kay. Idealy tena tsy mahita ve sa mody fanina ny tsy mijery mihitsy Ay mbola hitefy indray tsy reraka mihitsy mantsy ianao manenjika sy miandry an'izay andalovako eto a. Inona moa no tokony andreraka amin'izany ka? Olo tiako anie ianao e. Olo tiako saingy miseho mamolaka sy mampifily. Amin'izay indray tsy tahotra siratra mifampitatana amin'ilay bandy dia afaka iny akory. Dia iny ve no mba hasolonao ary idealy a? Mba fery ihany ny vavanao mipetsipetsy ny olo tefy a. Ary ampidiro anatin'ny olo kelinao io fa iny no tiako. Tsy mila anao tsony ary aza manantena ny mbola iverenako. Iverinao falika zaka iverina amina lohako. Zany mba vavanao? Aza mba zany ataonao an'izany a. Ka zany ny sahazanao rehefa tsy mahalala tsy tiana ka. Ataovy ampy anao ny fisiany indrindra sy izay sipanao akoatra azy andry. Dia aza mifanelingela sy mifanarakaraka ohatran'izao tsony. Ary mbay ho hitanao kely ary zany e. Ndao fa lalany tsy misy atahorako an'izay fandrahonanao koa mazava. Ary lasa koa mandeha any e. Nenina tongotra mahatonana sary zany tefy. Sotra sy mialiko anazy ka. Andray kosa aloha tsy hiverina amin'izany tsony mandeha mbany lohany eo azy izy e. Ekeko hoe mbola misy ambina fitiavana tavela ihany ato anatika saingy toka mihitsy. Karaza mbola tsy misy hoe mahare azy vita vao hita ny tretany io. Zany angatsy loza. Rehefa ao mantsy tsy afaka nivoaka tsony inona mitranga. So ihany. Mety aminao raha atsika mba miala hetaheta kely. Nahoana kosa moa ny tsy hety amiko e. Tena tsara azako.
Ka ao mahazo seza ary ianao e dia inona no sotroanao? Mety foana ka ataovy mitovy amin'izay sotroana fotsiny dia izay. Ay eny ary azafady e mba hitondray jus anankiroa amin'ity izay mety aminao ty? Ie mety amiko ka tsy maninona mihitsy. Fa zao ry idéaly avadiko ny resaka nanaona ihany ny faran'ilay resaka olo tianao taloha iny tefy moa izy teo. Ay ve fo maly mihitsy ny andry ateo indray. Dia ahoana ka? Fa inona moa fa sy ny fompoana toy ny nazatra teo e. Efa tena tsy nanaika dia nanao vava be ny ianao. Vava be? Eno a hita ny somatsara ka tsika senao le ny fampitantana mody ny sarisary ho mpifankaty iny. Dia izao ny teneniny hoe hita kokoa ny hono le bany tsy nanekena ny fonako iny. Sy nahoako moa izay nyredoredony teo fa dia ny lalako ihany ny zoriko e. Ay ve ka nisy an'izany maly idéaly Ino anao a? Ianao ve nefa tena efa tsy tia azy sonika sa eto ny fotezitra fotsiny dia mahavita amin'ny teny fa tsy mila azy? Sany foty azy aloha tsy afenina aminao ranto fa mbola misy sombony tavela ihany a. Nefa na misy azy izany tsy hanao sorona ny fitiavako kosa e. Fa faniora sy ny fotoana mandeha ny foana io. Mahery saina ianao ka mba sambatra ihany ianao ty nefa koa zao ny ataovy an-tsaina. Hoe ahoana ranto? Raha fitiavana no aretina mahazo dia ahoana? olo tiana solo ny fanafody tsara indrindra. Tsy misy azoko ny tia ny mpanoratra tongavana. Hita mihitsy koa ianao hoe tsy dia tia taranja malagasy tany am-pianaranako. Zao ary raha voadona mpitiavana ianao dia tadio fa tsy ho sitran'izany mihitsy ny fonao raha tsy mitia olo-kafa vaovao indray. Azonao amin'izay? Ay ve eny e azoko ekena ihany izany nefa ahoana indray sady ianao ane tsara tarehy ny manam-panahy ihany koa e. Oay fa toray sy ny tanako dia ranto tianao ary idéaly ary efa ely izany fa tsy voazao akory. Fetsiny ihany koa ireny foana. Eny e tsapako loha izany asa tia azy koa ve? Asa re kanefa sady tia azy ave dia inona moa tokony eritreretako azy andreo manala ohatra an'izao. Nahoana no tsy mitombina ny saiko fa tia hita azy foana. Sarom-piary ihany koa raha misy namany vehivavy miresaka amina misangy aminy. Santo mino fotoana mba andineko tsara. Tia azy koa izay ny tsapako. To tsy andriko indray asany ampitso ahitako azy. Manahoana ny olo tiana idéaly ary nahoana mandeha rery fa izy madama e tandremy ihany fa tsy ny voainy eny masika raha manaramorona amin'ny mambe. Tovavy tsara tarehy ohatr'ireny raha ngady avela andeha rery. Ay izay vao tsaroko ika ilay bany sitany idéaly taloha iny dia inona ny tiana tao amiko ka maro faty
ka zay resaka taona zay tianao atongavana fa tsy misy azoko mihitsy ny ilay tianao lazainy. Raha ny tiako atongavana ny tian'la ho fantatra lesy dia ny afaty an'la eto mihitsy saingo mbola mampitandrina ny lafosiny aloha andro any. Tsy ilaiko mihitsy aloha miarakaraka medialy tsony. Zany vadiny mazava. Fa iza moa zany ianao no mananjoa mono ahy. Sa tany tsy misy lalàna sy fanjakana neto dia mahazo manao izay tiana atao ny rehetra. Azafady kosa tsy olo loatra anao zao mihitsy ny andrahoana. Sady madoa ianao sarahany dia misy antony izay e. Teo aminao izy tsy nahina naja sy ny kolokolo azy ianaoko. Zao vao mirediredy eo. Sady efa tanatsaka iny rangaha. Aza manantena tsony. Za zao ny tiany fa tsy ianao. Hay kosa. Fankahitsika raha izany. Tsy mahalala ngala fa jolam-botany manoloana an'la io e. Ka na tsy ampahalalao azy zany dia fantatro tsara e. Ary azafady andalako fa tsy mitovy aminao akory ka hiady andalana eto. Andao ariko. Ifankahitsika e. Tsy matahotra an'lahy e. Na jolam-boto marina ilay olo tiany idealy taloha iny. Soa ihany aloha izy fa afaka tamin'iny. Ny fiheverany mivandy iny matso zao efa miaraka mihitsy zasy idealy. Raha mba fantany matso za koa aza vao eo andala-pikotiana. Mba hanao ahoana tokoa re ho tia anahy koa ve izy satria. Akaina mihitsiko reraky ny asa isan'andro io. Zao ve mba tsy miasa dia mbola anjera batana nampy anahy indray. Ny angereo raha reo efa mahazatra e. Sady ngamo misy forovonjena be fa zay avitako azy eto. Nenjo ka zay fotoana tsy asako izay indrindra no tokony mba hanapiako anaoko. Zavatra tokony ataoko mihitsy azany e zany e. Ka misakafoana aloha ndry ary e. Dia sasandry vilia rehefa avy eo za aloha andeha hanokon-doaka. Ay ka efa avy ny tsena koa. Tena natory maraina tokoa zany. Tia ny varin-dry dia mazotoa e. Misaotra neny a. Fahavadika tokoa aloha ny resaka ry neny a. Misy olon'izay andry neny miaraka amiko. Rantona anarany. Asaratsarony iny le tovolahy nitondra moto nitady andray andro teto. Tadidiny neny. Ay zay ho tsaroko. Dia oviana zany nareo no nanomboka niaraka ka. Foaingana ihany aloha e. Fa mpinamana tsotra fotsiny izay le hitaneny taloha ireny. Zany a. Ka mba manahoana aloha fahitandry azy e. Fantaro tsara ry idealy ny olona iarahana. Tsy mora nge zany ao an-tokantrano zany vao hita ny tena toetrany. Eny rery neny a. Aza manahy ianao. Haiko tsara raha iranto ka. Efa ela ihany mantsy ny nampinamana anay. Eny arika. Dia maiza amin'ity rety a. Dia mahaiza amin'ny fanazy e. Eny hoa. Aza matahotra ianao fa fantatra tsara zany. Tiako anety neniko ity e. Ary tsy mifinday indry ve aloha zany maneho izany e. Hoay tokoa e. Ana mihitsy izay. Ary aloha alaiko fa adinoko any ambony izy teo. Lehibe taty ihany ilay vavin-tokana keliko. Raha mbola teo tokoa manko tsika dia mba nanana amin'ny raha vavy aho tato. Indrisy anefa fa voarovolana monja dia maty izy. Tsy mbola fantatra idealy zany hatramin'izao. Ary tsy tiako ampahafantarina azy koa satria mety hiteraka alahelo azy indray. Tena tsy voaraiko tsony ilay andro teo neny a. Sady santo mihitsy ka ny andro tato. Sady mety tezitra zao ilay olona amin'izany a.
Tadidio angefa fihetsika kely tsy voatandrina fotsiny dia mampiova azy ry idealy tsy maninona izany izy roneny a sady foindray mandeha niny ny antso tao fa tsy hoe efa imbe dehibe kory eny e farina zany azako io kosa kay fa namerina ny antso Kasandray no nataon'le tefitefindozanao iny fa dia mba efa ho lasa-dala kosa ary izy iny mazava ho azoko lasa-dala aminao i engany ianao mba tsy ianao kay ao ary fa tsy haniniko an'izany tsony efa anamondry io ary fo maika sady toatsika marary saina tsara mihitsy izay mahita antsika miaraka tena nanahirana mihitsy ange izay fihetsika nataony tamiko faran'izay ry idealy aza miasa aloha amin'izany ry efa anao azao dia ataovy ampy anao izay izany tiako ny hainao ty ranto zako ohatra anao ihany ry idealy ary aza manahy ianao fa tsy hanary ianao zany na mitaka anao misaotra ranto ianao koa ny efa nampahafantariko an'iny zany ve faly ery azy iziko ay misaotra kia aza manandry fa efa ho ampahafantariko ny fianakaviako koa endry izao zaho moa efa tsy mba misy ray aman-dreny intsony fa ny havako sisa ny be debeko ka ranto tokoa moa izany mipetratr'ery ie menada zany zanaka dada sy neny manana zandry vavy izay mikalo ny anarany dia aiza izy tsy miara mipetraka amiko izy fa any amin'ny zandry ny dadana ihany no mipetraka mbola mianatra mantsy izy terminal izy izao ny fianakavianay no miantoka ny fianarany za kosa mba manampinampy kely araka izay tratrako iny dia gotehany fotsiny ay ve ranto tsara kosa izany tia mifanaraka sy mifanampy ery ny fianakavianareo andray moa dia izay nefa voatantarako anao ireny tady efa maty fa niny sisa tsy manana piraitam-po fa sarery andry ny havanay kosa indray lavitra ny daholo tsy mandeha ao anatin'ny taona ihany ka mba fomba misy an'izany hoe fionana izay mifankahita izany efa zatra an'izany raha teo koa moa izay sy neny dre aza matahotra ki fa efa eto zany ho namanao sy ny neninao foana nenitsika moa zany eny moko vadika nresaka ranto misy inona enao tia marina aloha dia mba efa manan'olo tiany fa inona indray re ty tsy mahatoky tia mihitsy mbola nahita niaraka tamin'olo kafa nga ianao ka nareo lehilahy tonga moa tsy mahay manafina an'izany foana azafady rehefa tsy tena an'izany ntsony amantsy raha sanatria ka misy ko aleo dia ny aty ampiandohana dia faranana raha zany no misy idealy ianao koa zao re ndraso ho tantaraiko anao ny fiainam-pitiavako taloha ny ainanao indray ary tsy afeniko anao aloha fa efa nisy olona niaraka tamiko taloha sangy ahoana ndrisy fa niaraka fito taona teo ngam'izay dia tena ninona ranto nanao accident zay izy nivadika tamin'ny lalam-pirenena fahafito iny ny fiara nitondra ny zareo any Antsirabe andray avy any mantsy ny fiavian'ny ray aman-dreniny nianatra taty Antananarivo izy nanohy ny fianarany teny Akatso moa zany rehefa vita ny fianarany ary efa nanomboka nanao stage izy tamin'izany efa teo an-dalam-panomanana ny mary azy izay no ny feo izay loha izay ve maty rova ary mafy ny ainako tamin'izany ny fianakaviana rehetra efa voalaza daholo nefa ny akanjo mary azy nefa vita no nentin'ny levona any ambanin'ny tany andray kosa tena mafy tokoa ka ny ainanao ranto mafy saingy efa niseho moa dia tsy maintsy ny natrehanako nisoana teny ny foko nandritra ny fotoana maro tsy te herika an'izany vehivavy zany ary lasa ny varolava mihitsy ary tsy nitiany izaniza mihitsy ankehitriny efa voafafako tanteraka momba azy
efa sambatra izy ihany dia za kosa no ny etỳ tany amin'izay ary norom-piainana vaovao eo anilanao indray. Okizay ranto aza tany saina tsony fa za indray no mila hitomandry. Aiza manako ianao fa efa eto azao. Misaotra kia ary tsy alao amin'izay ve tsika hiala eto e? Ohatran'ny efa manomboka hariva mantsy ny androko sady ny orana koa ty ohatry no avy a. Ay tokoa ka andao ary e. Volana izay ny rana tsy ranto. Lamina tsara ny fiarahana ina dia famalimaly ihany aza indraindray. Fomba mifankatia tokoa moa izany ko. Efa nampahafantariny tamin'ny fianakaviany rehetra. Mahafinaritra fa tia sy mahay mandray daholo ny havany rehetra. Ranto kosa dia efa mpankatỳ aminay. Mahay mifankahazo tsara koa izy sy tia aloha ranto e. Tsy satako izany. Anao izay asoan'ny fiarahanay foana koa. Fafako tanteraka ny momba ny tefy. Otry nimero anisa koa tia miady ty. Ary larana vaovao be mihitsy ny izany e. Allo raisina ka. Allo? Fa izy zao azafady e? Idéaly. Bonjour ianao. Tefy ihany rea. Fa inona ihany moa mbola etsonao a? Inona mbola hitadavanao a? Mbola tsy ampy anao ihany nga? Tsy izay zavatra ao an-tsainao rery idéaly no lazaiko anao a. Aza manainao fa tsy resam-pitiavana intsony akory. Ka hoe tonga nandresaka fa miandra e. Mbola maika koa. Ka zao are. Mila miona aminao mivantana mihitsy a. Fa ianao ty moa izany mihevitra ho adala mihitsy. Inona moa tokony mbola ionako aminao? Tifanony tsika. Averiko aminao ihany fa tsy misy idiran'ny resam-pitiavana tsono aho izany. Mifanohatra amin'izay ary no isy. Ka inona nefa ny tsy ilazanao an'izany mivantana amiko eto e? Ka tsy vitan'ny telefonina izany ry idéaly a. Raha tsy matoky ianao dia tsy maninona fa hoe ny olo tianao e. Sady tsy olon-datsy akory ka hoe hitondra anareo any amin'ny takotakona sanatria. Na nareo mihitsy aza ny mety misafidy ny toerana tsy maninona mihitsy. Iza no mahitako. Fa eny e. Aleo fa ilazako ranto raha manaiky dia milaza aminao eo ihany a. Tsy mampana-tena anao anefa ary tefy a. Misaotra idéaly a. Ary inona koa izany ty nahazo ny tefy. Tsy izy ny resaka teo. Ohatran'ireny olona hafa ireny mihitsy. Sady malefaka ny tsy mila vaniny toy ny fataony. Aleo aloha tonga dia hiantsony ranto avy hatrany e. Fomba sanatria kosa na tsy ka misy ambadika ny hevitra tefy. Inona moa izany mahatonga anao hirisika eo amin'ny tefy aty ka? Raha tahaka manokana aloha dia matokitoky an'iny a. Isany mahita na fomba hitony miady fotsiny izao fa efa misy tetika tsara sy maty-paika ao maniny any. Ka izay mihitsy ny anatona an'aziko. Raha hoe anao rery aloha no nangatahany aona dia tsy nanaiky mihitsy ahy. Mahatonga tsy izy nilaza koa hoe tsy maninona raha mandeha ara dia tsy misy tokony ny atahorana izany. Sady na manao tetika tsara azy izy. Lehilahy koa ahy. Tsy misy tokony atahorako an'izany mihitsy. Afaka anao eo amin'ny be olona be moa iny. Tena mety ny eritsainao tiaka. Fa tsy hitsy aloha itsy moa ilay toerana. Efa tonga tokoa ka tsika. Izy koa ary ka efa io miandro io ko. Manahoana nareo? Miala tsiny aloha fa nampiantso anareo ahy e. Dia misaotra ihany koa namaly ny antsoko. Tefy izay tianao lazaina sy ahatongafa na lazaina. Mbola maika ihasy izay. Aza dia masika be ohatr'izany kosa ry idéaly a. Ka eto ny resaka sery tefy a. Mihaino izay.
voalohany indrindra aloha dia mifona aminao ry Dialy nanitsakitsaka ny fitiavanao tokoa ka namela ratra ho anao. Asa be resaka ho ianao. Misy antony tokoa nefa ny zavatra rehetra fa sy tonga ho azy akory. Matony izy ireny dia mety sy anjara angamba ny antsika roa ny anay sy rindra angamba ny tena izy ny anao sy ranto kosa no anjara. Ka toy izy ny resaka hoe za aloha dia tsoroka aminao fa tsy manana lahelo aminao ana kely azy ary isorako an'Andriamanitra sa fa afaka taminao. Mba mahay vava koa ty Dialy tika. Mariny rehefa tofoka tokoa koa izany ny vehivavy dia tsy azo atao inonina intsony. Eny efa tsapako izany ry Dialy faharoa manaraka an'izay kosa ho an'ny Sery Rato mifona tamin'ny fihetsiko rehetra nanafotoana ny se ny vava tsy voambina nataoko ihany koa vava malahelo toerana tokoa reny ka hifonako mihitsy. Ankehitriny fantatro fa ianareo ny to ary tsy ho amandrakizay koa Dialy. Ay ve zany aza manasy efa tsy manana lahelo amin'ny si ana dia kely aza ary ty fa misaotra ny si aza nanana fo mitsotra ohatr' izany ko farany dia haiko fa mbola tezitramiko ianao ry Dialy anambady aho nefa manana vinavinana ny olona tokantrano izay sy rindra afaka fotoana foy ka tsy te hanorona ny fitiavako eo ambonin'ny alahelony hafa ry Dialy mba tsofo rano ny tsika efa tsy anjara. Ve zany aza manahinao sy tefy tsy manana lahelo aminao ana dia kely aza mitsodrana anao koa mahatoto sasoma tsara re fikitsy anjara ve moa atao araty fihavanana mirary ny fikasanareo tanteraka. Dia misaotra anao ary za koa dia mitsodrano anareo ry Dialy sy Ranto samy tanteraka ny faniritsika. Misaotra ry Sery tefy tsy manome tsiny ansia satria haiko tsara fa mbola tian'ny Dialy se tamin'ireny ka rary ny ratezitra atao vianatra ho an'ny sisa nitranga zavatra ohatra ireny ary niangaviako an'se dia mba hajao izay ho vady samy manana ny clé mamatry ny olombelona tsirairay fa rehefa ao anatin'ny tokantrano dia tsy fisahako intsony izany fitiavana izany. Efa ampy lesina ho amin'ny fiainako mihitsy ny toy iny. Ino koa ngamba fa izay ny tena antondresako ary tefy aleo angamba izay andeha amin'izay. Eny ary izy roa izay fangatahako tsodrano izay tokoa ny tena nangatahako fiainana taminareo zava-mahery mantsy ny tsodrano amintsika malagasiko ka dia omendalana ary nareo raha andeha. Naratrona ry tefy misaotra veloma ary izy roa any zany nandry adrisy heriry kely sainy tsy malala ny tefy anga ahoana n'izany namboly dia lany eto mivokatra fotsiny azafady kosa vitsy izay ny dingana voaloha manomboka indray izany niketrika manaraka tsy maintsy vitako ny valy fatiko Zany hoe afaka ray volana eo izany ny fikasana hanaovana an'ilay soratra sy mariazy. Ohatrany nefa tsy androko mihitsy mantsy izay ampiakarana an'ity zanakao vavy tsara tarehy ry neny Eny re rakizy mitsodrano dia tonga avasoa ny andro malaza. Izay ray aman-dreny sy ny fianakaviana dia manampy anareo amin'ny fanatotosana eny foana dia misaotra anao ary Ranto miaiky ny fahendrenao tena tianao tokoa ny zanako matoa hoe voavolana vitsivitsy nareo niaraka dia efa vonina mpiakatra azy sahady ianao. Firifiry moa ny tovolahy amin'izao tsy dia miraika amin'izany mariazy izany intsony. Mody rahany aman-taona ny maro eny dia avy eo lazaina fa hoe mifampizaha toetra hoy avy eo nefa rehefa aleo sy mahita solony dia sarahan-tsotro izao. Tsy misy isaorana ve izany ry neny tiako ny zanakao ary mba manana anabaviko ngy raha anao zanak'olo loatra izany avy ka hivalany amin'ny anabaviko ho zakako. Vitsy aloha ny tovolahy manana n'izany toetra anao izany
misaotra anao a fa ny afatry fotsiny rakizy a mahaiza mifanaja dia mifampatoky indrindra mila mampanjaka ny fandeferana ao an-tokantrano ao raha ny ady indray aloha dia tsy maintsy misy ny olana koa tsy maintsy mandalo fa mahaiza mifampiaino izay fa maharetatra amin'ny farany rakizy a izay ny afatro aminareo avindray ny sy ny ranomasy oaka izay fa inona ary ty faly akia faly loatra ny fahendrena izay fanananao hatramin'izay dia tazomy foana eto foana eny raha misy zavatra ho ataonareo ka ilanareo hevitra misaotra ary niny aza manahy ianao fa naja sy tsy ampijaly ny zanakao za mory malalako izany mihitsy ka sady raha vao mampijaly anahy io reny dia tonga dia rasaiko anao laingako fa fazivazy izany aleo aloha za hikarakara ny sakafontsika tohatra ny vokisan-dresaka eto fotsiny mantsy ny vahiniko eny tokoa aky mandeha anainga anary nareo mianaka koa ohatry mahita lazainy erika nga kosa moa vahiny efa tompotrany nge za zao na zany aza aleo misakafo amin'izay tsika fa efa noana koa efa mirombe folo sasa nge zao ay karaha izany aleo ary niny anampy ny idealy karakara ny an-dakozia any ary isi sakafo efa vitany zany fa alaina fotsiny sisy mipetrahy ianao fa alao ataony izay any dia tonga ay reto sakafo ohatra ny toan'ny pitoloha mihitsy nge izany atao hoana ny fihinana ny retroretraretroretra hoany refa efa manina amin'ny fahatongavanao reo ao ataovy dia mazotoa io koa io dia mody mienatra eo isan'andro kambony io rehefa misakafo any ampiasana tsy manao ohatra an'izao aza dia manao izay aminatra kosa ianao ry idealy tafizaniko ianao ary atao fa dia hofahanako mihitsy io vao mihafahafa eo mba okaka izay jirenga ilay zanak'olona raha tsy mienatra mafy mihitsy anaovandry azy mazotoa kambony ranto aza mihainy redirediny idealy eo so ihany afa efa zatra amin'ny sangany eo roneny nefa izy nataoko an'izany tany aminay mihitsy tsy nazaky maty tsongo mihitsy tamin'izay jere moa izany ataoniko daholo ve akiny invitation rehetra makany amin'ny fianakaviandry zokony indray izay sisa no mbola tsy nahazo ranto raha afaka pitsy mihitsy angamba no meritreritra ny anatitra azy any ay fa aza atao ambany zavatra zany ry idealy eno tsy elatsony eny zany fotoana zany eny re ao fa tsy maintsy hoany raha mba tsy mianatra zao mikazo zandrinao dia mba hoentiko miaraka amiko any fa tsy mety ve zany ka inona moa tokony olana amin'izany zany aza ny tena tsarako dia zoma zany ianao sy ny nitondray mijery an'ilay akanjonao zay tena izay mihitsy zany hafaliako ranto izay zany vao tena hoany malalako efa nao hatramin'izay foana ny ay fa zany hoe zao vao namafiorona fotsiny tsika tiako anendry ity ry idealy ohatra ny tsy androko sady ilay fotoana manitsika roka alay fitsary a-tsaina nge ranto hoe za tantananao eny ambony alitary anao voady eo anaty an'ny tany sy ny lanitsika tena tsy androko rika endrery malalako fa tianao ve aloha ty toerana tondrako anao androany ty tena tiako ka sady ovakely tamin'ny mazatsitsika tsy tsapanao ve hoe misy fitonina be aty mitsodrivotra malefaka tony dia toniko ny manodidina raha poeta angamba dia efa nahasoratra tononkalo firy ohatran'izay ka haiko nefa ty toerana ohatra izao malalako izay mihitsy ny antony nitondrako anao taty fa raha hoe mandeha rery aty kosa aloha ohatra ny mampitahotra ohatra ny mangina loatra indraiko andriamanitra inona izany
Isan'ny olo tsy fananandaka anao teo. Kay! Ary hoentinareo ay za. Asa sy mamafatra ny sany ny voloko fa marary. Sady amin'izay indray to maizina be tsy ahita mitsinjo mihitsy. Ry lanitra tanako amatongotra tamin'ny fatotra, ny vavako mitapina. Fa manofy ave sa tena iainako izao zavatra izao e. Nefa to marary be nisany lohako izany, to malemilemy koa zany. Neny ranto ay voatsaroko marina, nisy nakakeriny lelatelo no nisidina ka nanampina ny vavako. Avy eo nisy zavatra toany nasepitra be ihany natohany teo amin'ny oroko. Izay ny tsaroko farany. Santo kosa takan'ireo tsy mataototo teo amin'ny kibony dia nenjera tsy natsiaro tena. Sanatria ve ka sy kosa tsy manaiky an'izany Fampaiza loatra nefa ny olo tsy fanina mahavita an'izao e. Amin'izay dia eto am-panomanana ny mariazinay mihitsy ve. Sanatria ho faty koa zany. Tsy rariny izao. Sekeko mafy amiko. Santo aiza nefa ianao e. Mijaly loatra. Marary ataholo ny fatako rehetra. Tona mafy ihany koa sady mangetaheta. Tsy afa-metsika ny vatako manontolo. Fery Andriamanitra, fa tena ahoana kosa e. Oay, ary misy olona manampina ane makaty amin'isy azany e. Feoko rary migodikodim-pamindry zany. Seko any an-dalantsarany zany. Sanatria ka olona efa hamono afy zany. Andriamanitra, sahany no andro farany iainako dia raisoa tananao ny fanahako. Reniko mandra kosa dia ampalalao ny tsy fanananao an'izao. Santo, engany mba nampaninina sy le takana torana azy teo. Oay, io fa misokatra le varavarana. Hitako kosa le olona mihitsy fa maisina tanteraka. Aleo aloha mody anakipo maso ihany aka. Fatao maizina be. Inona ny atoko eto amin'ity toerana ity? Toerana mangina sady tsy misy olona naray aza. Ary motoako koa toa io. Idealy. Nakaiza ianao? Izy ary nahavita an'izao e. Tena lozako marina.
Lasan'le tsy vanina andreny ny malalako. Very very ary olona tena matin'le tsy mataotody ihany ny vadiko e. Zao dia zao ena dia andeha ho any amin'ny reniny idealika. Vetraniko dia ampandreny polisy. Tena tsy rariny zao. Tsy akeko zao ka fa tena hoana kosa ry. Dia sanatria ve ka maty idealy e. Tena tara loatra koa vao natsiaro tena ka. Kiboko le voadaka ary zany tena mbola marary mila tsy hatafatsangana mihitsy. Kay nefa tsy maintsy miezaka alarina ato. Tsy maintsy avotro ny malalako. Ary aiza zany lakile moto. Mbatsy hoe tika ka hita atao posika tato any. Efa misivo latsaka zao. Fa tena maizina be. Dia raha sanatrika misy maninona ty moa zany azo dia ahoana. Tsy mila kanoty zany e. Mila mitraky alahary mira mahery. Zay dia tebotebon'ny reniny idealy eo. Loza marina. Tianao ahoana koa fihetsem-pony raha ary azao zava-misy zao izy. Sady amin'izay vavitoka mihitsy ny nisy nakakeriny. Andriamanitra pio ary avy tonga dia mandeha aingana ka. Fazako anatitra sakafo dia misesefa no maniko daholo ilay varina entiny teo. Tsy azoko dia hoe inona ny anton'izao. Toa tsy misy koa hoe mitaky vola atao takalon'aina na koa hoe saha mihitsy natao sorona fa saha sy teto mbola omena sakafo indray. Tena nitahotra mihitsy ngamba ny hahafaty ahy eto ka. Manao ahoana izay ny fahorian'ny rano sy neny any. Ranto engany mba tsy naninona ianao. Nofinofitsika indrisy fa dia mitsanao ny finofomonja ihany. Tsy ho tanteraka indray ny fikasantsika. Fa nahoana dia misy manana toetrany volo ohatran'izao e. Nahoana oe tia talako e. Toa mandrera tena mitomany eto fotsiny nefa iza moa nandrea eo. Mivavaka sisa ny fara heriko ka. Tena zao tokoa izany ilay hoe ny zanaka no mahafo ray aman-dreny fa ny ray aman-dreny kosa tsy mba mahafo ny zanany izany. Zareo ny ataony idealy any sivy sasany alina izao. Tsy mbola malala miditra ny trano ihany. Amin'izay indray tsy mba misy fampilazana na dia mandefa SMS fotsiny ary. Dia nakaiza indray izany amin'ity andro alina ity. Entiny ranto ahy zara ny zanako. Mbola tsisy neninona vita nefa dia efa zao sahady koa. Raha manana tokantrano izany dia mety halalandalo sy hitsidika tsoa. Tsy fanaony idealy anie ny zavatra ohatr'izao e. Ranto dia nentonao aiza zany ny zanako. Mba olona tsotra ihany anie ny nahitako azy nefa e. Oay, ary misy moto mijanona io izany. Tena ry zareo ngam'izay ka. Dia ho teneniko mafy angereo androany.
Ranto fa nataonao aiza ny zanako? Ranto fa ino ty mahazo anao e? Tô za fotsiny mivandravandranao eo fa tsy valianao fantaniako. Avelao aloha hiditra roneny fa aiza ho any zanako? Mba efa fantatra reo ve amin'ny firy zao olo zao? Fantatra reo zany. Andraso aloha eneo aloha za roneny avelao aloha mba hiditra. Fa misy inona ho dia aiza koa idealy? Aza manao izay manapaky ny lalan-drahako eo ianao Ranto tsy misangy aminao anie ka mipetraha ary aloha neny dia mitonitra ary loza ngely neny. Ranto fa ino ny ty loza lazainao? Tsy manaiky an'izany kosa Ranto ianao no loza tena torany ty neny neny Andriamanitro fa inona daholo azy zao tsy mety miratra neny tsy misy raha manitra angamo atoka laso aloha hijeratra amin'ny efitrano midialatra atyka misy ty ary aloha amin'izay aloha iverina any dia kosehana fa raha maninona tokoa neny tsy ho loza zay neny neny oay iny kosa fa efa nidrika kely ny tanany ka neny zay efa manomboka miratra ihany masony neny tsy maninona ianao reraka marary ny lohako marary koa ny atoko zany ve ao mitritra eto aloha zanako idealy nataonao aiza ny zanako Ranto ny zanako lehilahy tsy vanina ianao aza mody be resaka sy mahay manadio tena eo ianao Ranto ianao ny tomponantoko amin'izao tsy nisy olona hafa niaraka taminy ankoatra anao nataonao aiza ny zanako tsy vita moro zao Ranto saka manafika io mihitsy ianao ty mody tsara fa naherika izolahy tsy manaiky an'izany fa avoay ny zanako andraso aloha roneny inona ary ty mitonia aloha ianao hitanao zany fanamoranao zavatra hita mihitsy hoe olon-dratsy tsy vanina ianao tsy matahotra an'Andriamanitra andraso aloha roneny zanako vavy-tokana no nalainao ankeriny ka amin'ny fomba ahoana nitoniako amin'izany tsotra ny teniko mila ny zanako tonga eto azy zao dia zao rehefa vita izay dia malalaka amin'ny varavarana andehananao sy tsy verenanao eto tsony inona no mampianana anao eo avy ho any zanako ka zany roneny tsy henonao akory tsy mila fiatsaram-bela tsy anao ary tsy mila anao manononona ny anarako nenoneny eo na dia nikely ary ny reninao any am-pasana ary tsy mila safarin-dresaka ao fa ny zanako aiza tena lozy ty fa mifototra ty amiko indray ny olona ary tsy manaiky sy fanazavana tokony mba hoetiko kory eny ny idealy fa ny fantanina ataony mibosesika ty aminay dia inona ary ny ataoko izy manaty anaiko anampy andray ty ny voamaika ohatra ny tomana sarotravatra elo zany fa zao ny ao anaty fotsiny ny kara-panondronao rehefa tsy tena ianao dia lasa ianao mivoaky ny tranoko fa marikiriko any amin'ny mahita anao ary ny mody miazoazo io fotsiny nefa tratra amin'ny marina raha pitsitsika amin'ny fanazavany amin'ny birao amin'ny polisy neny dia sahanao kosa ve ny anao an'izany ka za angeo tokony hianazava aminao lasa ianao raha voaverinao mandritra ny ty alina ty eto akaiketo ny zanako dia milamima misaraka tsy misy maratry nareo rehefa vita izay ny zanako tsy ampanambadiako jolahy zany mihitsy mandrakizay ary neny ataoko ahoana ny famelanao rereto ahoana raha misy loza mahazo anao koa eto tsisy idiranao zany sa mbola mikasa ninona koa ty ianao mikasa ny akakeriny atonina ataonao anjanako ka ianao nge torana teo roneny tsisy rarahinao an'izay mahazo anay eo ary lasa ho ahy ianao sa ianao etsoko vonjey eo dia ho ataon'olona fitsaram-bahoaka zay ny tedavinaao eny ary alao aloha manaraka ambokony zay lazay fa ohatry ny tena hiampy eto indray ny olana ka tena ohatry ny tezitra mafy amiko ma tsy izy zany eny rariny any aloha zany zana ny vavy-tokana moa iniko ka izy nefa moa nanampohan'izao tia ny idealy tsy
tsy mbola nanana saina anao ratsy azy izany sadinona moa tombotsoako amin'izany mafiloha mihitsy ity lehilahy ty a ina mbola hiazoazonao eo sa ianao io mieritreritra fa raha manao fananiana mijanona eo dia hevitra fa voafafa ny eloka be vavana tao aka tena mbola feno dia feno ny fonorina eny tsy maninona fa aleo andefa raha pitra aho verina eo andinika an'izay fomba rehetra navotako ny zanakao ary lasy kodranona rahina alahely dia mpeny ny ravaka antaniony ireo namena ny tantara reo miaro manana iadarandy ilaingo Andrea niaraka tamin'ny ravaka antaniony tolotra randrianartao ary tolopanahy nandrefeo priskara koto ary manana nana totosa iazarandry